Androany alatsinainy tamin'ny fitora sasany maraina teo no nivoaka an-dranomasina ny andro ratsy salanina. Tany Beloha ambony Jiribihana ny faritra Nivoany rehefa avy nitety an'i Madagasikara avy any Antsinanana ny akandrefana izy ny alahady lasa teo. Tsy tena nimba zavatra firy ny fandalovan'ny salanina teto Madagasikara raha ny tatitra nataon'ny BNGRC. Tsy nisy nitraboana fa nisy kosa ireo mponina izay tsy maintsy nafindra toerana noho ny fiakaran-drano hoetrany izy ireo. Mbola amin'ny toetrany nefa ny angom-baovao no ity sampandray ity amin'izao fotoan'izao. Nanambara ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana fa mifanaraka amin'ny lalam-pandroenana ny volavolan-dalàna ny fentety-bolam-panjakana na ny LFI 2021. Noho izany dia azon'ny filohan'ny Repoblika avoaka mba hanakery izy ity. Na dia nankatoavin'ny HCC aza, izany volavolan-dalàna izany dia nanao fanamarihana ihany izy ireo mahakasika ny fitsinjarana ny vola izay nataony teo anivon'ny antenimieram-pirenena. Ankoatr'izay dia nanamarika koa ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana fa nanaja ny fiam-potoana voafaritra ny nametrahana ity volavolan-dalàna ity teo anivon'ny antenimieram-pirenena. Manambara indray ny zandarmaria-pirenena fa tsy miaro ary tsy miray tsikombakomba amin'ireo zandary mandika lalàna izy ireo. Hompirofon'izany dia nitatra ny zandarmaria-pirenena fa 720 ireo zandary nahiditra am-ponja tamin'ny taona 2024 ary nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana janoaly 2024 dia efa zandary 170 no tanina vonjimaika ary 10 no efa voaheloka ary nahiditra am-ponja. Nanao izao tatitra izao moa ny zandary taorian'ny tsy ho fanafiana ny tombon'ny zandarmaria tany Mieritsa Tosika. Nisy ny tsaoniely fa nitifitra nataon'ny zandary nahafaty lehilahy anankiray ka nahatonga ilay fanafiana raha ny tatitra nataon'ny zandary. Raha mitombona io resabe io ny zandary dia vonona ny handray ndraikitra izy ireo. Raha tsy mitombona kosa nefa dia mitaky ny anasaziana araka ny lalàna ireo rehetra nanaparitaka izany resaka izany izy ireo. Raha nitatitra ny zandary ny alahady lasa teo dia ratra vokatry ny fenjerany nandritra ny fifaninjehana nisy teo amin'ny zandary sy ny andian-jolahy voalaza fa avy nanafika tanàna no nahafaty ity niarambona ity.